Raha araka ny loharany vaovao izay hita tao amin'ny pejin'ny polisim-pirenena malagasy dia teratany vahiny iray 85 taona no voasambotra ny polisy avy ao amin'ny sampandrarapagnitra misahana ny fikarohana fandakan-dalàna ao Menabe ny marainany 5 janoary 2024 noho ny resaka famporisihana zaza tsy ampy taona amin'ny fivarotantena no antony izany fisamborana izany. Tratra tao an-tranon'ity teratany vahiny ity avokoa ny profo rehetra amin'ny fandakan-dalàna hanenjehana azy. Rahalahy sy ranabavy zoky zandry ray aman-dreny mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka zay ataontsika moa dia abonné vetivety ny chaîne-natsika ary asio j'aime ihany koa ny vidéo aza adinona ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hesoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne-natsika. Mbola loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejin'ny polisim-pirenena malagasy hatrany moa ity ho lazaintsika ity. Lehilahy roa ahina ho mpanome moto ho an'ireo mpanao fanafihana amin'ny tampiadina ao Antananarivo renivohitra no voasambotra teny Anosizato. Manoloana ny tranga fanafihana amin'ny tampiadina ny fanesy tao Antananarivo renivohitra dia tsy mitsahatra mikaroka ireo mpanao ratsy ny polisim-pirenena. Arak'izany moa dia lehilahy roa 20 taona sy 24 taona no tratran'ny service anti-gangy teny Anosizato Antsinanana ny andron'ny Alahady 17 janoary 2024. Fa ny andron'ny Alatsinainy faha 20 janoary 2024 kosa dia nahitany polisy miasa ao amin'ny boriboritany fahadimy ao Mahamasina moto halatra izay miisa 3 ny tranony ireto lehilahy mampiaya ireto. Ahina ho isan'ny mpanome moto ho an'ireo mpanao fanafihana amin'ny tampiadina izy ireo araka ny fanadihadina. Taorian'ny fisamborana ireo roalahy ireo sy ny fahatratrarana an'ireo moto halatra dia noraisiny sampandraraha misahana ny heloka be vava na hoe brigade criminelle ny famotorana amin'ity raharaha ity. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejin'ny polisim-pirenena ny 4 andro lasa izay koa dia zaraiko aminareo ato anatin'ity chaîne ity. Rehefa avy nilazan'izay ary isika ary tompoko vavy sy tompoko lahy ndeha ary isika hilaza indray ny zavatra hafa. Hiresaka indray mikasika ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity zoky ray aman-dreny ity isika. Ity ray aman-dreny ity moa dia tsy mitsahatra maneho ny heviny manoloanany ny zavamisy ao Madagasikara ary manoloanany ireo rehetra mitranga. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay navoakany tao anatin'ny pejin'ny androany. Efa ela ny any amin'ny faritra rehetra no nandray ny andraikiny raha nipetraka any ireo olona nofidiany. Maro amin'ireo solombavambahoaka sy ny loholona no tsy mipetraka any amin'ny faritra na voafidy azy fa mipetraka ao Antananarivo ao daholo. Rehefa misy tombotsoany izy ireo voakitika dia midina ifotony izy ireo manao asa soa kely hangalana indray ny fony vahoaka. Raha tena miaina ny zavatra iainan'ny vahoaka izy ireo dia efa ela ny faritra rehetra no nitrotra ka tsy nanaiky ny fivangongoa ny fandraisana fanapahan-kevitra ao amin'ny fanjakana Foibe. Ohatra fotsiny tamin'ny fanehoan-kevitra izay nolazainy ity Lazara Zaferson ity dia ny hoe tapaka zao ny RN6 potika ny RN7 mihitsoka ny faritra maro. Raha tafahitsoka any ireo olom-boafidy ireo efa ela no heno ny feony saingy tsy miaina izany ny ankamaroany. Tsy misy 50 isanjato ny distrika akory no azo aleha amin'izao fotoam-pahavaratra izao nefa tsy mahita député miteny ianao na sénateur satria izy ireo dia ao amin'ny villa. Ilazana amintsika fa tsy mahasolo vava ny vahoaka izy ireo hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany Lazara Zaferson hatrany ny mikasika ny zavamisy sy ny toedrara hita ao Madagasikara ny amin'izao fotoana izao. Tsy nijanona teo anefa ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity ray aman-dreny ity fa mbola nitohizany amin'ny hoe rehefa manova rafitra isika dia manao fanekena ireo olom-boafidy fa hipetraka ao amin'ny faritra na voafidy azy. Izany moa ny fanehoan
toronkevitra izay nataony Lazara Jefferson androany koa dia zareko kely aminareo ato ankafaliana sy ampitiavana be. Iresaka kely indray ny zavatra malaza sy misongadina any Portugal isika. Misy député mangalatra valizy solombavambahoaka iray tany Portugal no nesorony namany sopikambana ao amin'izy ireo nohon izy voarohoroho nangalatra valizy teny amin'ny serana mpiaramanidina. Efa natao fanadihadiana izy ary mandahatra ny fiampangana azy. Nijanona ho solombavambahoaka tsy miankina ihany koa sady mangataka ny fampaharana ny fananany humanité parlementaire. Efa hita tamin'ny alalan'ny fakantsary miafina tao amin'ny seranam-piaramanidina izy maka valizin'olona mankany amin'ny toeram-pivoahana ary mampiditra izany ao anatin'ny valiziny. Nilaza moa izy fa mety ho horonan-tsary foron'ny intelligence artificielle na hoe IA fotsiny ihany izany fa tsy izy akory no nanao nitranga toy izany hoy ny fanambarana izay nambarany ity solombavambahoaka ity. Izany moa ny zavatra misongadina any Portugal ny resaka ny hoe député mangalatra valizy. Hivadika kely indray amin'iny faritra Sofia iny isika. Izy ity moa dia fiami antsy madio no tanjona ho antsika rehetra. Niara ny entana ho an'ny fanadiovana ny tanànan'ny Antsohihy ny fikambanana fiamia na hoe fikambanana andongo miray eto Antsohihy ny androny iny 5 Janoary 2024 iny. Avy amin'ny fahadiovana ny loharanom-pahasalamana tianay mba ho fitaratra ho an'ny fiarahamonina sy fianatra ho azy ireo izahay. Manomboka any antokantrano eny amin'ny fiarahamonina rehetra hoy ny filohamboninahitra ny fikambanana tsy iza moa izany fa Astride Volamamy raha nanambara ny vahoaka ny Antsohihy. Nanolonany ity hetsika ity moa dia nanampy tamin'ny hetsika ny fokontanin'ny Ambalabe Ouest sy ny commune Ambonivohitra Antsohihy. Araka nambarany izy ireo hatrany dia hitohy hatrany izany ho fanatsarana ny tanànany Antsohihy. Isorana manokana moa izy ireo satria raha tahaka ireo daholo ny malagasy mpiray tanindrazana dia ho hanampahavaly tokoa ny fako ary ho hanampahavaly tokoa ny loto rehetra izay manimba ny fahasalamana. Namarana antsika tanteraka ity video ity moa dia iresaka kely ny mikasika ny mpanakanto Vanessa isika na ilay be ny tanàna vaovao lany tao amin'ny renivohitra ny faritra Sofia tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Izy moa dia manankina lehibe amin'Andriamanitra ary misaotra lehibe ho an'ny tompo avo indrindra fa lany sy ho amantsara ary ankininy amin'izy ireo ny adidy sy ny andraikitra izay andrekitany ao amin'ny tanàna fiaviany ary mangataka fiarovana mandrakariva ihany koa amin'ny izany tompo Andriananahary izany. Ry Andriamanitra Andriananahary ho ela velona ho ela fanapahana tokoa ny mpanakanto Vanessa. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy maintsy hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.